Isaoranao tsy misaraka fahita lavitra Maty TV toko lasy toko vavy manatitra ny arapo mba piraritso ihany koa amin'ity takarivan'ny asabotsy ity anasananao ampanajana ihany koa ny anaraka hatrafarany ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ny zavantranga tany Tomasina tany ny fitsidiany tanteran'ny filoham-pirenena tany anivon'izany faritra atsinanana izany isan'ny entina amintsika amin'ity takariva ity ankoatra izay ny fanehoan-kevitra maro samihafa tahaka ny mahazatra amin'ny fanendrena prime ministre misy ny mandroso sosikevitra maro samihafa ao anatin'izany isan'ny entina amintsika ihany koa ny sehatry ny sosialy natanteraka fitsidiana arakasa tao Tomasina omaly ny filoham-pirenena Andriamatoa Erajonary Mampianina anisan'ny nanamarika izany moa ny fitsidian'ny serana tsambo tany toerana satria dia ao anatin'ny asa fanitarana amin'izao fotoana izao izany toerana goavana izany nisy moa ny fionany tamin'ireo mpandrara eo anivon'ny orinasa ao Ambatovy nandritra ity fionana ity. Claude Rasolution mamirasamoly. Na dia mbola tsy milamina zany toedrara politika dia tsy afaka miandry ny resaka ara-toe-karena ary lahara-pahamena ny fampandrosoana miainga avy amin'ny faritra tsirairay avy. Antony iray na tonga ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina anatanteraka fitsidiana arakasa tany Tomasina omaly. Tsy maintsy miatrika fifaninanana raha ny voalazany ny serana tsambony Tomasina ka nisy ny fitsidiana ny foto-drafitrasa tany an-toerana. Ny nandalovanay moa dia nitsidika reo foto-drafitrasa izay mandroso amin'izao fotoana izao indrindra ho misy serana tsambony ny Tomasina zany ary ny asa izay efa vita io moa zany dia gamba afaka ray volana eo dia ho vitarateraka ny asa. Izy io dia ho fanitarana izay le antsoina hoe kapasité an'ny serana tsambony Tomasina zany eo amin'ireo fandraisana le conteneur zany ka dia zava-dehibe loatra ny sin'izany satria mampitombo le azahoantsika mifaninana amin'ireo serana tsambo hafa aty amin'ny faritry ny Oceana Indiana zany. Izy io dia foto-drafitrasa izay atao hoe dingana ihany satria dia mbola azo hitarina izy io amin'ny 10 taona ho avy, amin'ny 20 taona ho avy ary ny polmoa dia efa manana an'izany vina ao anatin'ny 20 taona zany. Efa vita hoa io asa io nefa ny anisan'ny jereko dia izay fanitarana sahady izay everina foto-drafitrasa lehibe aty amin'ny faritany ny Tomasina dia ny fanitarana an'le keza misy ke zany izay hitarina ho alavaina any amin'ny 20 sy 300 metatra any izy io ary azona mandray sambo anankiray ankoatran'izay efa azahoana mandray zany dia sambo anankiray amin'ny ke izay misy amin'izao fotoana izao. Rehefa ho alavaina zany ke io dia tsy maintsy alavaina ihany koa zany le antsoina hoe brise lame izay miaro any ke io dia ho alavaina ny efa 20 sy 300 metatra ka nijery izay tafiny ara-teknika efa be dia be ny faninana ara-teknika efa vita amin'izy io izay dia efa ny adevitra miaraka amin'ireo mpamatsy vola izay natonga hoe aloha jerena aloha le tena zavatra ao atao ary everika fa tena zavatra tokony atao tokotriny le izy satria zotsika dia efa mijery ny avy zany. Misy ihany koa ny fanamariana izay noety ny tale général ny SPAT. Io asa io zany fa tamin'izy volan'ny mpaministra finance mihitsy no niarahana niara-ny asa ka tamin'izay fotoana zay zany misy zavatra midina hoe inona no ahafahana hoe misécuriseny trafic portuaire sy ny recette douanière dia zay no nahatonga anay zany nanao ny asa io zany ary tonga ny fotoana zao zany hoe hijereny aiza ho aiza le fivoaran'le asa hoe. No amafisy ny filoham-pirenena nandritry ny fitsidiany tao Tomasina fa adidy ny asa fampandrosoana ara-toe-karena sosialy ka izay indrindra no nahatonga ny atrikasa niarahana tamin'ireo minisitra tompon'andraikitra telo ny lehiben'ny faritra ary ny solotenan'ny orinasa Ambatovy tao amin'ny la grande résidence. Anisan'ny voaresaka manokana ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra teny antoerana raha atao ny ministry ny angovo sy ny tale général ny Jirama.
nambarany fa hotohizana ny ezaka mba ampianana ny fahatapatapahan-jiro. Isy ihany koa raha ny fantatra ny fiarahana amin'ny Ambatofi mba ametrahana gropy any an-toerana ho fanampiana amin'ny famatsiana ny herinaratra izay.